Tsy ny fanaovanao ny tsara no mitondranao makany an-danitra. Ary ohatra ny farany fa hasoanao aty aloha hevitra androany ity. Mbola faly miarabanao ny tenako ato anatin'izao fandaharana fantaro ny marina izao lohevitra izay fampizarana aminao dia ny hoe tsy ny fanaovanao ny tsara no mitondranao makany an-danitra. Raha saina manangan-tanana isika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao hoe izavy isika ny teo any an-danitra dia mino fa isika rehetra dia samy manangan-tanana avokoa, saingy tsy ny lalana rehetra no mitondra makany an-danitra. Ny makany an-danitra tsy mitovy amin'ilay fomba fiteny anankiray hoe tout chemin mène vers Rome, fa ny makany an-danitra dia lalana tokana ihany no makany an-danitra, ary tsy isika olombelona no mamaritra ny lalana atongavana any an-danitra fa Andriamanitra irery ihany dia izay efa nambarany ao anatin'ny teniny dia ny soratra masina izany. Izany hoe ny soratra masina irery ihany no mamaritra ny lalana makany an-danitra, fa ny zava-misy mantsy indraindray tsika olombelona no mamaritra hoe rehefa manao tsara ny olona anankiray dia tokony ho any an-danitra izy na hoe rehefa manao asa soa ny olona anankiray dia tokony ho any an-danitra izy ary indraindray koa tsika mihevitra hoe holanjaina ny ratsy natao rehetra sy ny tsara rehetra ka rehefa mahavisa-danja ny zavatra tsara nataontsika dia ho any an-danitra isika. Dia misy indray ny teny hoe rehefa maty ny olona anankiray dia Andriamanitra no mandinika hoe eo vao dinihana hoe ho any ve sa tsy ho any izy, zany hoe misy délibération makany an-danitra. Inona ary ny tena marina? Tadidio tsara fa tsy arak'izay zavatra eritreretintsika olombelona sy apetraka antsika no andehanana any an-danitra. Tsy hoe rehefa mpandofa natitra be ny olona anankiray na hoe mafana fo be amin'ny asan'ny tompo ny olona anankiray ka mandray andraikitra be na manana toerana goavana ao amin'ny fiangonana misy azy izy dia tsy maintsy makany an-danitra izy. Zavatra tsara avokoa izany rehetrarehetra izany fa tsy izany no lalana makany an-danitra. Tsy hoe rehefa mpanao asa soa sy mpanomeny mahantra ny olona anankiray dia tsy maintsy voasoratra ny boky ny fiainana ny anarany. Tsy hoe rehefa manome sakafo ny olona tsy manana ny olona anankiray dia tsy maintsy makany an-danitra izy rehefa maty. Tsy hoe satria ny olona anankiray efa mpandray fanasan'ny tompo foana rehefa mpandeha makany am-piangonana foana izy isaky ny alahady dia tsy maintsy makany an-danitra izy zany noho izany. Tsy hoe satria ny olona anankiray manao fitafiana maontina foana na hoe tsy miteny ratsy mihitsy izy na hoe tsy mangalatra izy dia tsy maintsy makany an-danitra izy zany rehefa maty. Izany rehetra izany dia tsy misy ratsy, saingy araka ny tenitsika tany amin'ny voalohany hoe tsy ny lalana rehetra no makany an-danitra fa tokana ihany no lalana makany an-danitra ary Andriamanitra ihany no mamaritra an'izay. Inona ary ilay lalana tokana? Dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy irery ihany no lalana makany an-danitra. Izy dia miteny ao amin'ny Jaona 4:10 hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy olona makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no billet d'entrée tokana ankanesana any an-danitra. Marimarina kokoa mila manana an Jesosy Kristy ny olona anankiray. Ianao izay manaraka ny fandaharana efa manana an Jesosy ve ianao amin'izao fotoana izao? Safidy ny fananana an Jesosy, safidy ny fandraisana an Jesosy ary izany safidy izany dia mbola velona ny olona anankiray ny manapa-kevitra mandray an Jesosy fa tsy rehefa maty na rehefa any akoatra izy zay vao andray an Jesosy. Tsy possible intsony izany, fa ny olona mbola fahavelony no mila manapa-kevitra mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ary ny fananany an Jesosy no lalana tokana ankanesany any an-danitra fa tsy ny tsara rehetra nataony tety ambonin'ny tany. Noho izany tsy misy olona makany an-danitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Tenin'Andriamanitra koa dia miteny any amin'ny Jaona 1:10 hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana mandrakizay. Efa manana ny zanaka ve ianao amin'izao fotoana izao? Efa manana ny Jesosy ve ianao amin'izao fotoana izao? Aza miandry fotoana, aza miandry hoe rehefa ambavahoana na hoe rehefa akaikaiky ny fialana ety ambonin'ny tany zay vao andray fanapa-kevitra hibebaka sy hitodika amin'Andriamanitra. Ianao mbola salama tsara, ianao mbola afaka manapa-kevitra tsara izao mihitsy no mila miverina sy mandray an Jesosy, mila miverina amin'Andriamanitra sy mandray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy anao manokana, satria tampoka ny fialana eto ambonin'ny tany tsy mampilaza ny fahafatesana ka tsy manome fotoana ho anao ahafahanao hibebaka sy handray an Jesosy, satria be dia be izay olona efa maty izay ka tampoka ny fialany dia ohatrany koa ny fomba hialantsika sy ianao eto ambonin'ity tany ity ka raha mbola velona sy matanjaka tsara ianao
dia miverena amin'Andriamanitra, mibeba amin'ny fahotanao rehetra ary manana ny Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao satria Jesosy irery ihany no lalana tokana ahafahanao makany an-danitra, fa tsy ny asa izay ny asa soa izay ataontsika na ny zavatra tsara izay ataontsika, tsy izany no mahavonjy antsika, fa Jesosy irery ihany no afaka mampiditra antsika makany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ihany koa ny fandaharana tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany, mirahsoa dia tahiny Jesosy daholo.